Andigniny fahadimy. Ampangana fa mivarotra fananan'olona. Lavitra zany tompoko. Ny antony, za tsy mipivarotra fanan'olona zany. Fa marobe le olo manaraka ahy, zany hoe manaradia ahy fa mafitoriana filazantsara miaraka amiko. Reny olona reny zany rehefa manapa-kevitra handeha toy filazantsara, dia mivarotra izay kely ananany izy ataony saradalana, na koa ataony vatsy andalana, na koa mety hampiasainy amin'ny toerana izay ifindrany hafa any amin'ny toeran-kafa. Ka eto tompoko dia manao fanambarana fa za tsy mampivarotra fananan'olona zany. Sens contraire ny zavatra ataoko amin'izao fotoana izao, ary mikatsaka mihitsy izay ahatonga ireo olona miaraka amiko ireo hanankarena indrindra sady hiadana amin'ny zavatra izay ireny. Ka diso zany ny fiampangana ahy hoe mivarotra fananan'olona zany, tena diso zany, tena diso indrindra mihitsy. Ka eto aho dia mampitandrina ihany koa hoe le zavatra tsy marina ohatran'ireny aza hiampangana ahy, fa aleo anao zany manadihady mba hamantatra ny zavatra tena marina toy izay manarabaraka olo dia miteniteny foana any amin'ny tambazotra sosialy any hoe zao nefa zavatra tsy marina aby e. Ka dia misaotranao moa nagnaraka izay fanazavana momba n'izay andininy fahadimy izay. Mankasitraka.